Fanahy masonao, feno ianao zahay. Fanahy masinao, tonga soetianao, mandray anao zahay, raiso ny toeranao. Ianao no andrandrainay, milanao ny fonay, fa maniry mavy ny fanatrehanao. Fanahy masinao, tonga soetianao, mandray anao zahay, raiso ny toeranao. Ianao no andrandrainay, milanao ny fonay, fa maniry mavy ny fanatrehanao. Avy mameno tanterakay fahetoanao, tsy ho feno zavatra fa afa-tsy ianao, hitondray ilay fiainanao, tompo ao anatiko ao. Fanahy masinao, mamiko indrindry anao. Avy mameno tanterakay fahetoanao, tsy ho feno zavatra fa afa-tsy ianao, hitondray ilay fiainanao, tompo ao anatiko ao. Fanahy masinao, mamiko indrindry anao. Fanahy masinao, tonga soetianao, mandray anao zahay, raiso ny toeranao. Ianao no andrandrainay, milanao ny fonay, fa maniry mavy ny fanatrehanao. Fanahy masinao, tonga soetianao, mandray anao zahay, raiso ny toeranao. Ianao no andrandrainay, milanao ny fonay, fa maniry mavy ny fanatrehanao. Avy mameno tanterakay fahetoanao, tsy ho feno zavatra fa afa-tsy ianao, hitondray ilay fiainanao, tompo ao anatiko ao. Fanahy masinao, mamiko indrindry anao. Avy mameno tanterakay fahetoanao, tsy ho feno zavatra fa afa-tsy ianao, hitondray ilay fiainanao, tompo ao anatiko ao. Fanahy masinao, mamiko indrindry anao. Oh,
faetianao tsy ho feno zavatra fao afa-tsy anao hitondray fiainanao tompo ao anatiko ao fanahy masino avy mameno tanterakay faetianao tsy feno zavatra fao afa-tsy anao hitondray fiainanao tompo ao anatiko ao fanahy masino mamiko indrindranao fanahy masino mamiko indrindranao fanahy masino mamiko indrindranao fanahy masino mamiko indrindranao Falya miarabanao a tratrasoa am'izao andro mahafinaritra izao ary indrindrandrindra moa andro ahafantarantsika hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra. Azadiny fa isam-bolana isaky ny voalohan'ny volana isika dia mametraka ny volana eo am-pelantanan'Andriamanitra ary indrindra ihany koa mahafantatra hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, inona ny zavatra tokony ho jerentsika akaiky rehefa ohatra tsika ka hiditra volana anankiray. Azadiny fa ny toerana voalohany rehetra dia an'Andriamanitra ary ao anatin'izany ny voalohany volana janoary tsika dia nametraka hoe ity taona ity araky ny fanambarana azitsika dia taonany fivoarana zany hoe ny fiainantsika ny mombantsika ny ara-panahintsika rehetrarehetra dia mila mivoatra avokoa, tsy afaka hoe hempotra itsika fa mila mandroso ary mila mivoatra ary zany nefany a tsy amin'ny herintsika tsy amin'ny tanjantsika fa amin'ny fanahin'Andriamanitra. Noho izany dia androany ihany koa dia tsy mandamantsika Andriamanitra fa nametraka ny hoe inona ny zavatra tokony hodiniantsika akaiky fa alohan'izay dia andeontsika hivavaka. Ametraka an'izao fotoana izao a eo am-pelantanany ny fanahy masina, izy no ampianatra antsika eto, zaho fitaovana fotsiny ho angady fotsiny eo amin'ny tanimbolin'Andriamanitra fa dia hikasika anao ny ity fotoana ity, hikasika anao ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ary isy vokany anie eo amin'ny fiainanao. Hivavaka tsika. Raha indray izany an-danitra mankasitraka anao zahay a, misaotra sy midera ary mankalaza ny anaranao masina. Misaotra anao zay tompo amin'ity volana voalohany amin'ny febroary 2024 ty a, mankasitraka anao zay fa mbola nahita masoandro androany. Mankasitraka anao zay satria ny teninao ao amin'ny Jeremia 7:20 miteny hoe manana ny hevitra heveranao anay ianao. Ka mino zay tompo fa izao fotoana izao dia anehoanao ny hevitrao a, anehoanao ny planina tsara ho anay, azahoanay fanantenana any amin'ny ho avy. Hoderaina ny anaranao a amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy miaraka amin'ny herin'ny fanahy masina. Fanahy masina
tario lalan'izay ampianaro zay sakafo masom-pananay oka ny teny rehetra zay voka tompo a oka ho ambilenao a ao anatin'ny fonay eo amin'ny fiainanay misaotra raha eo misaotra Jesosy Kristy eo misaotra fanay masina amin'ny anara-maheranao Jesosy Kristy nanaovako zao vavaka zao amen amen tsara ny tombontsika faly a mahitanao eto a manaraka n'izao fotoana mahafinaritra izao androany koa moa aty Maurice dia congé public satria fotoana ny fanafahana n'ireo andevy zany a jour hoe nanafahana n'ireo esclave eto Maurice de akalazaina isa-taona koa ka mino a fa ny zavatra rehetra zay mety mamatitra anao ihany koa de ho afaka ianao androany amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy amin'ny anara-maherin' Jesosy alleloia ny antony anankiray moa ambetrahantsika ny fotoana tsara eo ampelantanan'Andriamanitra hoe ny andro voalohany de satria araka ny teny eo amin'ny Romanina 12:1-5 milaza toy izao hoe ary koa raha masina ny santatra dia masina koa ny vongany ary raha masina ny fakany dia masina koa ny sampany ka raha masina ny andro voalohany ho amasinina daholo ny andro manaraka rehetra amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy amen itsika dia manaraka an' Jesosy Kristy kristianina itsika zany atao hoe kristianina zany tsy miara-nofo no mipetraka miloha tsy ny firazanana no mipetraka miloha fa ny fanahy ny fanahinao ny fahatokinao ny fanatanteranao ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao izany natao hoe kristianina marina tsy hoe satria ianao miseho any am-piangonana isan-kalady tsy hoe satria koa ianao manao asa soa be lehibe tsy izay tsara ny manao an'izay fa mahatena kristianina dia izao manaiky nyzay tenin'Andriamanitra manaiky zay hiteniny baiboly zay misy avy any fanan'Andriamanitra hoe ny fanan'Andriamanitra ny inspiré an'ireo zay nandoratra ny baiboly ary nahoana moa ny hoe efa maninona ny baiboly fa tsy miboky hafa satria zay faminaniana rehetra atao anatin'ny baiboly dia ataoko hoe 87% zao efa tanteraka daholo ka izany raha nisy ny mpanamboatra antsika raha nisy ny mpahary antsika de izy ny mahafantatra hoe inona ny lalana tsara ho andehanantsika tamin'ity taona 2024 ity dia taona ny fivoarana mila mivoatra ihany koa ny fahatakarantsika mila mivoatra ny fahalalantsika ny tenin'Andriamanitra ny sitrapon'Andriamanitra hoe inona ny zava-miseho ao amin'ny fanjakan'ny lanitra inona ny mission-ntsika eto amin'ity tany ity matetika be dehibe itsika tsy mahalala koa inona ny tena antony andefasan'Andriamanitra atsika teto amin'ity tany ity mieritreritsika fa hoe hiasa de hitady vola fotsiny tsia satria misy antony nandefasana antsika misy antony namoronana antsika araka ny tenin'Andriamanitra hoe ireo olona zay noforoniko izao no anambara fiderana zavatra voalohany zany mila manambara fiderana ho an'Andriamanitra tsika mila manafaka ny olona anatin'ny maizantsika mankaty amin'ny fanjakan'ny mazava anisan'ny mission-ntsika araka ny teny eo amin'ny Matthieu 5:20 hoe mandehana ary ataovy mpianatra zao tontolo zao manaova batisana izy ireo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina ary indreo izy Jesosy Kristy de momba anareo isan'andro zany hoe Jesosy Kristy tsy nandao antsika fa miaraka amintsika isan'andro aza dinany koa fa eto ambonin'ity tany ity matoa ianao manafak'olona any amin'ny fanjakan'ny maizina mankaty amin'ny fanjakan'ny mazava dia misy ady eo zany satria ny fanjakan'ny maizina de ireo anjely ray apahatelony zay taritiny devoly taritiny satana ireo anjely ray apahatelony zay navarina teto an-tany ary ireo
dia manana planina ny andrava amodika sy amin'ny fotsiny ary anala ny anjara voatendrinao. Anisany zavatra anankiray dia hoe ny fahafantaranao fa miditra aty amin'ny tany ady ianao rehefa tonga ity an-tany. Ary ampatsihivina anao tsara mihitsy zany rehefa teraka ianao de fialahana mihitsy ianao aloha mba hitomandry, afampatsihivana zany hoe miditra amin'ny tany ady ianao. Betsaka ny eto moa zany dia mitodika manokana amin'ny kristianina mihitsy satria ilay tompontsika Jesosy Kristy efa betsaka ny fambara fa efa iverina izy tsy ho ela. Anisan'ny fambara zay hitantsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra zay hitantsika ao amin'ny Matthieu 7:7-7 dia hoe anisan'ny fambara hoe ahatongavan'ny zanak'olombelona, zay moa ny fitenin'i Jesosy Kristy ny tenany hoe zanak'olombelona na ny tompontsika dia takany tamin'ny andro Noa. Zany hoe tamin'ny andro Noa ny olona dia variana amin'ny fahafinaretan'ny nofo, variana amin'ny arena zay omeny zao tontolo zao, variana ary ny ratsy natao tsara ary ny tsara atao ratsy, betsaka ny kolokolo, betsaka ny tsy fandriampahalemana, betsaka ny tsy fahamarinana, ary zany zavatra zany de fambara hoe efa ho avy Jesosy Kristy. Betsaka ihany koa ny olona ny Jehovah-volombelona ary ny raha nandinika an'ireny olona ny Jehovah-volombelona hoe mety maty izy de verina indray ny ainy de zavatra hita tao ambadika tao dia hoe afatra avy amin'ny Jesosy foana hoe miomana fefa hiverina i Jesosy Kristy. Ny tamin'ny lahady farany teo dia nizara ny zavatra anankidimy ka sokajana kristianina na sokajana olombelona, satria isika olombelona rehefa teraka dia créature, zany hoe olona noforonina zany tsika, fa rehefa tonga eto amin'ity tany ity tsika no misafidy ho zanak'Andriamanitra sa tsia, satria rehefa zanak'Andriamanitra ianao de manaiky an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ary mila teraka ara-panahy ianao. Tamin'ny ianao nateraka mineny de teraka ara-nofo, fa rehefa ohatra ianao ka mandray Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy dia nateraka ara-panahy indray ianao, ary eo ianao no mahafantatra ny atao hoe lalana, ny fahamarinana ary ny fiainana. Be dia be ny olona variana ihany koa manompo sampy. Anisan'ny sampy anankiray zao de vola, manompo vola. Araka ny tenin'Andriamanitra any aparany any de betsaka no tia vola, betsaka no tia tena, betsaka no tsy hanaja ny masina intsony, betsaka ny tsy hanaja ray aman-dreny intsony. Raha mijery be dia be ny olona manenjika mpanompon'Andriamanitra amin'izao fotoana izao ary eto tsika mila mahafantatra tsara fa tsy ny olona rehetra no atao hoe mpanompon'Andriamanitra na de miteny izy aza hoe i Kristy no toriana, fa mila jerena mivokatra ny zay teneniny mpanompon'Andriamanitra anankiray. Itsika tsy anisany mpanenjika fa mety betsaka ny mpanenjika atsika, fa itsika tsy anisany mpanenjika satria tsy anjarantsika no mitsara nizaniza. Rehefa niady ny vatan'ny Mosesy, ny arkanjely Mikaela sy ny devoly dia ny arkanjely Mikaela tsy nanaratsy mihitsy na de devoly aza ny teo anatrehany, fa ny teny fotsiny zay ho anariny Jehova ne ianao. Dikan'izany itsika zay manaraka ny Kristy tokony tsy misy zavatra ratsy mivoaka avy aty amin'ny saintsika na ny vavantsika na ny zavatra tokony tenintsika. Rehefa tsy mampetitsika ny zavatra anankiray de elao fotsiny. Ny eto ambonin'ny tany de misy sokajon'olona zay efa nizaraiko tamin'ny lahady fa very kely vetivety. Ny sokajon'olona voalohany dia ireo zanaky ny devoly. Araka ny tenin'Andriamanitra mihitsy hoe misy ny rainareo izy ny rainareo ny devoly zay nandainga hatramin'izay. Dikan'izay misy zanaky ny devoly ireo zay tena misafidy hanao ratsy, tahaka ny Satana tany an-danitra tany hoe matoa izy tsy mahazo famelana amin'Andriamanitra satria efa fantany
ny momban'andriamanitra efa teo akaikin'andriamanitra, efa teo akaiky ny atao hoe tendrombohatra masin'andriamanitra izy, nanompo an'andriamanitra fa ny safidy izy a ikony. Afany hoe ianao manota de tsy ao anatin'ny fahalalana ianao a de mety nanota afaka mahazo famindrapo ianao, fa raha ianao no ao anatin'ny fahalalana tanteraka ka miny manota de tsy azo famindrapo ianao. Ary zay na tonga ny Andriamanitra hoe tsy mahazo famindrapo Satana. Ary Satana nefany a manan-janaka ihany koa, ireo zay misafidy tena anao ratsy a, anao zavatra tsy mety tahaka ny hoe omeko ohatra ny hoe tahaka ny mpamosavy ohatra, zay misafidy mihitsy anao ratsy a, anao amin'olona andrava motika angalatra, ohatra ray zay. Faharoa kategorian'olona faharoa de ireo zay antsoina hoe agent satanika, na ireo karazany hoe espion, na ireo karazany hoe zareo zany a mody manaiky an' Jesosy Kristy ambavany agny, tahakany hoe za kristianina nefa ny za tsy mino, kinona fotsiny maha kristianina anao zany atao hoe kristianina zany nge de pina, fa ireo ndray a dia mitony tena ho kristianina nefany a ny zavatra ataony a dia mandrava ny maha kristianina ny hafa, ny finoany hafa, ny fiangonany hafa, mandrava zay fotsiny ny zavatra ataony. Ny fahatelo a dia ireo a zay tsy mahalala, na hoe ozy izy ny tenin'Andriamanitra Hosea toko fahatelo andiny fahena hoe ringana ny olona noho tsy fahalalana. De ireo olona tsy mahalala zany hoe variana loatra amin'ny fiainana ka tsy mijery ny momba ny ara-panahy, nefany ny ara-panahy no mibaiko a ny zavatra hita maso rehetra. Ny zavatra hitanao maso rehetra nge tany amin'ny ara-panahy tany, tonga tao anatin'ny saina zay vao ny foronina hita maso, tsy misy zavatra hoe tsy nieritreretina zany ka hitanao maso, nieritreretina daholo, nanomboka tamin'Andriamanitra nieritreritra nyity tany ity, nieritreritra mombanao, nieritreritra ny nametraka ny hazo, ny vorona, ny ranomasina, ny zanak'olombelona koa dia mieritreritra nametraka fanaka, akanjo sy ny rehetrarehetra zay hitanao maso ka any amin'ny ara-panahy any ny sosana, any ny loharano ny zavatra rehetrarehetra. Ary betsaka ny olona no tsy mahalala na ny tsy mahalala satria manana fahakamona ara-panahy. Reny zany a no atao hoe olona zay oringanina satria tsy mahalala. Ary mino fa matoy ianao manaraka an'izao fotoana zao de te halala ianao ary tsy oringana ianao amin'ny nara maherin'i Jesosy Kristy. Alleluia, amen. Ny fahaefatra dia ireo zay fatany ny tokony ataony ety ambonin'ny tany nefany a milalao any amin'ny tokontany ny fahavalo izy, zany hoe kristianina nefany a miny manota, fatany hoe manota rehefa manotsolotra ohatra, fatany hoe manota rehefa mijangatsanga ohatra, fatany hoe manota rehefa mangalatra ohatra, dia ireny a no atao hoe mpamadika na Jodasy. Misy karazana zany. Ary ny farany sokajy fahadimy farany dia ireo izay mahalala ny zavatra tokony ataony ary misafidy ho zanak'Andriamanitra, hanompo an'Andriamanitra fahamarinana sy amin'ny fanahy, ireo no atao hoe zanak'Andriamanitra, ireo zay misafidy a Jesosy Kristy. Mety ho tafitohana ny sasany hoe zay zany nino, de anao no mieritreritra fa ny fahamarinan'ny Baiboly no resahantsika eto. Raha ohatra ka zanak'Andriamanitra dia araka ny teny amin'ny Deutéronomie toko fahavalo amby roapolo andininy manomboka amin'ny dimy voalohany raha miaino sy mankatoa an'izao tenin'Andriamanitra zao anao de zao ny fitahiana anaraka anao, tsy hoe miaino fotsiny, tsy hoe makany am-piangonana fotsiny, tsy hoe mahafantatra ny tenin'Andriamanitra fotsiny, fa miaino sy mankatoa ny tenin'Andriamanitra. Tsy afaka ilanao tsika na tsy afaka hoe iteny ny zavatra mahafinaritra ny sofoninao hoe tahina fotsiny, tsy fitahiana fotsiny fa aty amin'ny tany ady tsika ny fitahiana zany zavatra vokatry ny zavatra ataonao zany, mety hoe vokatry ny
fanekenao ny tenin'Andriamanitra, vokatry ny fanarahanao ny tenin'Andriamanitra, ary mahazo fitahina ianao ho vokatray. Ary fitahina tsy arahana alahelo na fitahina tsy misy takalony, satria azadiny fa ny amin'ny andaniny ny fahavalo eny koa afaka manokatra varavarana, afaka ohatrany hoe mody mandefa fitahina aminao nefa misy takalony reny, ohatrany hoe alaina ny tranonao de ampina ianao de misy takalony zany. Zavatra hitantsika fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia Andriamanitra tiantsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy nangataka anao izy tamin'ny voalohany fa nomeny ny zanany lahatokana, Jona 4:5, nomeny ny zanany lahatokana mba ho voavony zay rehetra mino anazy sy mandray anazy. Amen. Jesosy Kristy na Yeshua Masia na Jesosy Kristy, izy daholo zany izy no lalana, famarinana sy fiainana. Azadiny fa aty amin'ny tany ady atsika, ary amin'ny mahatany ady atsika dia zao manana camp ianao, ohatran'ny reny miaramila reny manana camp ianao. Iza ny camp anatinao? Misy sergent, misy mpanompon'Andriamanitra ao, misy caporal ao, misy colonel ao, misy général ao. Fa azadiny fa ny fanahy masina no généraltsika, ary Jesosy Kristy no mpanjaka atsika, ary Jehovah ray izy miraitsika, izy miaro atsika, miaraka miasa daholo ny zavadrehetra asoan'ilay miaramila an'Andriamanitra de ianao zany le zanak'Andriamanitra zay irananao mission ety ambonin'ity tany ity. Matetika dinitsika kristianina fa nalefa eto ambonin'ity tany ity tsika anatanteraka mission zay nampanirahan'Andriamanitra atsika, anafaka an'ireo olona ao anatin'ny maizina makaty amin'ny mazava. Zay ny anisan'ny mission voalohany atongavanao ho ambassadeur-ny lanitra eto ambonin'ity tany ity ianao. Zay fomba lanitra no entinao eto amin'ity tany ity, fa tsy fomba ity tany ity no entinao any amin'ny mpiangonana, any amin'ny fivorian'ireo zanak'Andriamanitra, fivorian'ireo olo-masin'Andriamanitra. Zany olo-masina zany koa tsy hoe rehefa maty zay olo-masina, fa ianao firenena masina, firenena voafidy, navahana tamin'ny firenena rehetra. Zany atao kristianina zany tsy fombafomba firavahana zany, fa firenena anankiray, firenena voafidy. Zany ny tenin'Andriamanitra ray de zany no intsika. Halleloja. Ao anatin'ny miaramila ny tompo anefany dia zao mila fantatsika hoe aizitsika no manafika, inona ny territoiratsika, mila fantatsika hoe iza no cible-tsika. Be deaibe mantsy no mety tsy mahafantatra hoe hoaiza tompo, ahoana, inona ny tokony ataoko, fa inona ny tena atongavako eto amin'ity fiainana ity. Mety hoe asa anankiray no eto na asa maromaro miasa ianao, fa ny tena atongavanao eto amin'ity tany ity tsy zay, fa ny tena atongavanao eto amin'ity tany ity dia anambara fiderana lay nahary ianao anafaka ny olona ao anatin'ny maizina, andrava ny asan'ny maizina, anitsaka ny herin'ny menarana rehetra sy ny mainoka rehetra sy ny maizina rehetra, anitsaka an'izany zany hitsangana ho amin'ny famarinana, hitsangana ho an'ny rariny sy ny hitsiny. Zany no anisan'ny mission. Zay mahatonga ny hoe zao tontolo zao de miandry ianao, miandry ny fitsangananao, satria ianao ny jiro sy fanilo zao tontolo zao, ianao ny voaositra Andriamanitra ahatonga an'izay fahazavany zao tontolo zao. Zay no mahatonga ny hoe fahazavany zao tontolo zao ianao. Ary raha misy mikitika anao de mitaka mikitika ny anak'Andriamason'Andriamanitra. Azadiny zay, reo anjely masin'i Jehovah mitoby manodidina anao. Ka noho izany betsaka ny zavatra tokony ho fantatsika, betsaka ny hoe inona mission tompo, aiza ny quartier général tokony alehanao. Be deaibe ny camp militaire, zay maha be deaibe ny anaram-piangonana samihafa, nefa ny tanjona ray ihany dia no mahatonga ny fanjakan'ny Kristy mandroso. Inona ny andraikitrao amin'ny fampanjakana ny fanjakan'ny Kristy eto ambonin'ny tany.
ianao ny ambasadorin'i Kristy, ianao ny voahiraka, ianao ny voaositra. Zay raha tenao hoe kristianina ianao, tsy miverin-dalana fa rehefa mandroso ny mpiady anankiray dia mandroso, ary rehefa manafika de mila fantatrao le stratégie ahafahanao manafika, ahafahanao mivoatra, ahafahanao mandroso. Io blocage rehetra amin'ny fiainana io anie dia blocage mety apetraky ny fahavalo na koa zanatohatra. Zay mahatonga an'Andriamanitra miteny hoe mitoera eo akaikiny mandra-pahatonga ny fahavalo lasa zanatongotra ao. Zany hoe zay zavatra alefa ny fahavalo rehetra de ataonao zanatongotra iakarana. Zay mahatonga ny hoe voninahitra makany amin'ny voninahitra, hiazakazaka ianao fa tsy sasatra, hiakatra tahaka ny voromahery ianao, ary tahaka ny tavovonana ny dianao satria diany marina. Zany atao hoe marina zany dia noamariny Jesosy Kristy, zany hoe ao ambanin'ny fanekena miaraka amin'Andriamanitra, zany hoe membre ny fanjakan'Andriamanitra miaramila Jesosy ety ambonin'ity tany ity manatanteraka mission. Aza diny fa mandalo tsika eto ambonin'ity tany ity, ary tena misaotra an'Andriamanitra satria soa ihany fanafoezan'Andriamanitra fandalovantsika teto, mba tsy ahitantsika ny fahoriana mezinezina mandrakizay, fa misy fotoana ny zavatra rehetra. Ka noho izany mila mahafantatra ny stratégietsika, mila mahafantatra ny fomba fiady tsika, mila mahafantatra ny zavatra tokony toela tokony tsy aliantsika, satria na amin'ny rehefa misy ady de raha miditra any amin'ny terrain minier ianao de mamono tena ny dikan'izay, na miditra any amin'ny toerana misy fahavalo ianao de mamono tena. Hitanao hoe zay koa mahatonga hoe tsara ny fivondronana hoe aza mafiny fiarahana amin'ny vavaka, satria raha ohatra ianao ka miaramila an' Jesosy, ianao rery no any fahavalo tsy izy rery nanafika anao fa be dehibe no manafika anao, mila mitandrina ianao. De zay ny rahantsika hoe tompo, aiza ny quartier général tokony misy anahy, aiza fiangonana tokony aleako. Jesosy inona ny zavatra tokony ataoko, tompo inona ny tari-dalana zay omenao, ary satria ny fanahy masina ny mpampianatra atsika, fanahy masina ny mpampahiry atsika, fanahy masina ny mpitari-dalana atsika. Halleloia. De zao ny révélation tenen'ny tompo ho an'ity volana febroary efatra amby roapolo sy roa arivo ity, ho anao, ho anahy dia volan'ny tari-dalana, volan'ny tari-dalana. Halleloia. Volan'ny tari-dalana ity volana ity. Aza diny fa rehefa ohatra ka ny tompo no mitari-dalana atsika dia makany amin'ny lalana tokony ariantsika. Ary ny teny fototra dia hitantsika eo amin'ny obolana toko 7:15 ka hatramin'ny 9 milaza toy izao hoe matokian' Jehovah mifonao rehetra fa aza miakina ny fahalalanao, maneke azy amin'ny alehanao rehetra fa izy andamina ny lalanao. Amen. Raha mahazo tari-dalana avy any amin'ny fanahy masintsika, antsika miala any amin'ny finoan'ny Satana, haintsika no mihoatra amin'ireny sakana ataon'ny fahavalo reny, satria izy ny tenin'Andriamanitra hoe na ny rano ianao eto an-tany manana hevitra hiverana anao izy, de hevitra hitondra fanantenana, hevitra hitondra fiadanana any amin'ny ho avy, antsoa izy de valina ianao. Ary zao koa ny tenin'Andriamanitra amintsika hoe aza manahy, ny eto amin'izao tontolo izao ny ahitantsika fahoriana, fa aza manahy izy efa nandresan'izao tontolo izao. Halleloia. Aokitsika hiditra ao ambanin'ny tari-dalan'Andriamanitra mba hitondra fivoarana marina ity taona ity. Rehefa eo ambanin'Andriamanitra izy ny tenin'ny tompo hoe mifakazary ianao mitsitoa, dia ny lalanao rehetra dia ho ambinina, ary ny zavatra ataonao rehetra dia ho soa avokoa. Halleloia. Koa raha hiditra ao ambanin'ny helatra ny tsitoatsika dia mila manaiky ny tari-dalana avy any aminy. Ho tahinana ianao sy ny ankohonanao makasitraka anao nanaraka nyity fotoana fanomezana ny volana febroary ity eo am-pelantanan'Andriamanitra,
ary eny tokoa taridalana fanay amin'ny tompo taridalana fanay masina zay no zavatra hotini atsika akaika manomboka amin'ity volana février ity. Eny tokoa fahasoavana sy famindrapony anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao de hitoetra ohatrany Jehova andro lava ianao. Nisotranao nanaraka ny fandaharam-potoana ho tahian'Andriamanitra ianao amin'ny alahady zao ao amin'ny essai Camp-le-Vieux na essai Antaninandro raha ny Antananarivo ianao fa raha ty Maurice ianao de Camp-le-Vieux ho tahian'Andriamanitra indrindra ianao sy ny ankonanao amin'ny fitiavana lehibe. Docteur Renate Lesforiany amin'ny fitiavana be lehibe. Andamanitu yanao Mageta etanao Nifanaiku Manirianao Ninu fuku Indra sandatwanao Nitanaku Tuitani mai Zai mitani urana Miota nuizan Nuyantanta kwanao Teituja fanatitao Manipufu nindai Wanolerano veluna Tu punyena si fanai When tu mi akatao Si tu ya wani ami
utafakamba nami nawa. Tafakamba nami nawa. Wentum yakatau situ nhau wani aming now dei tanawau netarani lanita kandi di now ai tam yo chan ye utafakamba nami nawa.